Eo amin'ny andininy faharaiky amby telopolo amby zato ny lalam-panorenana namana Maurice Avonana dia milaza hoe inona ny eloka zay mety ataon'ny président de république ka anameloana azy. Voalazan'io andininy faharaiky amby telopolo amby zato fa raha ohatra ny président meloka ny filohan'ny république, raha ohatra ka mamadika tanindrazana na manao fandikana be vava na fandikana miverimberina ny lalam-panorenana na koa manao antsirambina ny asany ka hita miariary fa tsy mifanaraka amin'ny fisahanana ny asa mafilo. Zao zavatra ataon'ny filohan'ny république omaly zao ve namana Maurice Avonana famadihana tanindrazana sa tsy? Iny zavatra nataon'ny filohan'ny république maly iny ve fandikana be vava ny lalam-panorenana sa tsy? Manao fandikana miverimberina ny lalam-panorenana ve ny filohan'ny république sa tsy? Ary koa zao zavatra ataon'ny filohan'ny république zao ve fanaovana tsirambina ny andraikiny hita miariary fa tsy mifanaraka amin'ny fisahanana ny asa mafilo. Zao ataon'ny filohan'ny république zao ve no fisahanana ara-dalàna ny asa mafilo? Zao ve no tena fanaovana ara-dalàna eny andraiky sa fanaovana tsirambina? Ny zavatra hita namana Maurice Avonana efa tsy hoe tsirambina tsony. Tsirambina manko indraindray ohatran'ny hoe kitoto, ohatran'ny hoe varimbariny ianao dia ohatran'ny lasa natao kitoto le zavatra, na kamo ianao na reraka ianao dia ohatran'ny nataonao kitoto. Natao ihany zava fa natao tsy tena natao tsara fa kitoto. Fa le zavatra miseho zao namana Maurice Avonana tsy mba resaka tsirambina tsony fa fanahiniana famingavingana ny firenena sy ny vahoaka hoe nareo vahoaka dondrinareo tsisy rarahinanareo badonareo ka tsy mampaninonareo raha anaovana décret anticonstitutionnel, anaovana fanambarana vakin'ny SGP vakio amin'ny vahoaka malagasy io décret io SGP vahoaka malagasy nga problemin'ireo fa tsy problemin'ireo fa vakio fa ekeny foana io mety io fanaovana zinona ny vahoaka malagasy tsy maninon'ireo na andaingana azy tsy problemin'ireo vahoaka malagasy ireo na anaovantsika lainga marivo totra tsy ampiadin'ny efatra kory dia fa miariary fa lainga ka ilay izy tsy maninona io na anaovana lainga azy tsy maninona ny firenena sy ny vahoaka malagasy na anaovana fo azy ampiasana zavatra fiteny amin'ny tanora ankehitriny fopla démission fopla tsy nisy akory le démission dia tsy tahotra tsy enatra le décret nilazana hoe vakin'le SGP araky ny fametra-pialana mivantana nataon'ny prime ministre dia kena ny fametra-pialany nefa tsy nisy le fametra-pialana satria tiana asoro ny prime ministre io. Tsika ary zany namana Maurice Avonana tsy hiditra amin'le hoe vao tamin'ny janvier io prime ministre io izy no laza fa 18/20 ny note-ny prime ministre sy ny gouvernement tsy hiditra amin'izany tsika fa le hoe famingavingana ny firenena hoe tsy maninona nampiasana fo eo usage de fo eo amin'ny hitondrana ny vahoaka io. Io no mahatonga antsika ilaza hoe tsy resaka prime ministre sy président de république tsony ty, tsisy resaka ravelona arivo tsony ny resaka zao. Ninona ho ataon'Andriamatoa prime ministre manaraka eo na ametra-pialana ihany izy na tsy, na rapitso izy na amin'ny herinandro na amin'ny enim-bolana na amin'ny herintaona vao ametra-pialana, tsy hany ny adevitra intsony zao fa ny adevitra dia tsotra. Omaly ny président ny république no nanao adalana goavana tamin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy, namoaka décret zay décret anticonstitutionnel mamingavinga ny vahoaka malagasy, nanao lainga goavana tamin'ny firenena manontolo, nanao faux et usage de faux eo amin'ny firenena manontolo. Ny fanontaniana mipetraka akoatran'le nitenentsika teo hoe ninona amin'ny zavatra ho tenen'ny filohan'ny république zany sisa manomboka zao no azo inona, satria tsy fantatra tsony zany zay tena azo inona sy tsy inona amin'ny zavatra teneniny. Fa mbola mihoatran'izay namana Maurice Avonana mandra-pahoviana ny toizan'izao zavatra zao amin'ny vahoaka sy ny firenena, mbola mandra-pahoviana no iaran'izao zavatra zao roa taona zay
roa taona zay no nanaovana an'izao nanaovany filohan'ny repoblika sy ny ekipany an'izao zavatra zao tamin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ka tokony hatramin'roviana ny mbola hamelana an'izany itoy mendrika an'le firenena ve raha vela itoy zao zavatra zao mendrika ny vahoaka malagasy ve zao ve no nandrasan'ny vahoaka ary zao ve no andrasan'ny vahoaka amin'le filoham-pirenena ka tsy maninona fa aloha itoy zao fa mety zany langy zany mety ny fitaka mety ny fikafika mety ny zavatra fo de tsy maninona fa potika le firenena de potika ny vahoaka potika ny toekarena potika ny sosialy any amin'ny vahoaka rehetrarehetra any noho izao zavatra ataon'ny filohan'ny repoblika zao mandrapoviana namana Maurice Vonana ny adihevitra manaraka titsika atao namana Pierre Oldera dia arak'izay nambarantsika teo zay hoe tsy antsony ny adihevitra zany aloha zao hoe iza no prime ministre ina no ataon'Andriamanitoa Jean Ravelonarivo sy ny sisa fa ny fahafantarantsika an'Andriamanitoa era John Ramampianina ny fahafantarantsika ny fomba fiasa teo Iavoloha ny fahafantarantsika ny zava-nisy eo tao Ambotsoatra dia ahafahantsika milaza sahady fa anao fuite en avant izy ireo dikan'izay hoe anao fuite en avant zay de tsotra tsy rarazy resaka mandeha tsy rarazy adihevitra tsy haino ny mpanao gazety tsy haino ny mpanao politika fa de zao eo am-pelatanatsika ny général Florence de zao zay mikitikitika mitady hetsika eo andravany titsika atao dia avy zareo dia hotsetsefana ny bomba lacrymogène anao fuite en avant Andriamanitoa era John Ramampianina ary zay fuite en avant zay dia iazakazana maly de efa fantatra hoe nisy ny fihetsiketsehana fety be teny amin'ny hôtel Indsi arak'izay hita any amin'ny gazety sy ny réseaux sociaux androany de fa eno fa eny Avoloha Andriamanitoa Ramatoa Claudine ary ny siosiondresaka de milaza fa hotendrena androany ariva ihany zany prime ministre sy gouvernementa zany mba eritseretina zany hoe ampangina n'ilay adihevitra atao zany course contre la montre mba ampangina ny marina ampitony ny manatsaina sy ny manam-panahy dia ho atao tsinotsinona ny zava-misy fa dia atao didiny be sandry ny rara ka tikano na lalam-panondrenana vao hitsaka na ny fahamarinana vao osiosy na ny prime ministre vao hitsakitsaka amin'ny tany ny fanontaniana titsika apetraka namana Pierre Oldera dia ny hoe atraiza ny etika politika ny mpanao politika malagasy ka na dia ataotsika hoe mamy ny voninahitra mamy ine zany taritina motara tsy tratrin'ny ataotsika hoe embouteillage zany mamy ine zany hibaiko ny administration ray manontolo zany mamy ine zany zay atsonao de tsy maintsy tonga ary zay baikonao de tsy maintsy maninao e olona ray ihany sisany eo amboninao eto amin'ity firenena ty de ny filohan'ny repoblika afaka atao mibizina rehetrarehetra afaka atao ny zavatra maro samihafa fa ny fanontaniana apetrakitsika ho any namana Pierre Oldera de ny hoe isy olona ve anaiko tendrena prime ministre raha manana etika politika izy raha manana panahy izy raha manana fahamarinana izy raha manaiky ny lalam-pandrenana izy hiditra anaiko tendrena prime ministre ao anatiny zao kafoiazy izao ny adihevitra moa de hoe Olivier Mahafaly zay fantatritsika rehetra araka nambarantsika teo mikofokofoka mafy Ramatoa Claudine tsy nanam-potoana moa tsika nyresahana an'izay namana Pierre Oldera fa amin'ny fotoana manaraka ho resahantsika kofokofoka mafy tamin'ny fety zay natao maly efa nambarantsika moa fanontaniana valitsika manaraka fa tsy nanam-potoana tsika hoe mbola horesina Ramatoa Voangy Rajola Ramampianina sy Ramatoa Claudine ihany ve Andriamantoa ery Rajola Ramampianina fa mafy ny fitiavam-bady namana Pierre Oldera ny olona rehetra samy tivady fa zao fotsiny
rehefa nanao mariazy tamin'ny vahoaka malagasy ianao dia ilay malagasy ray manontolo no tomponao a fa le vady andefo mandrinao ao tokantrano aloha atao entre parenthèse. Fa ity dia mibaribary zany fa resy tanteraka indrindra matoera Jonary Mampianina tsy vitany resy ao anatin'ny tokantrano fa mbola nanao fitsinitsinina ny lalam-pandroenana namitaka ny vahoaka malagasy izay nametraka azy ka manao foitana avao namana Pierre Older, foitana avao mba ametrahana olona aingana mba apangina ny mpanao gazety, apangina ny mpahalalana, apangina ny député, apangina ny olona maro samihafa ny amin'ny tira raha ty ka isy ve olona naiky ho tendrena minisitra ao anatiny zay mpanjakana tsy ara-dalàna na ny décret satria na titsika na tsy titsika rehefa atrangana ny gouvernement eo rehefa ho tendrena ny premier ministre eo dia tsy maintsy tononona ty ampiandohana ty ny décret ny fambetraha-pialana Andriamatoa décret sandoka fambetraha-pialana an'Andriamatoa Jean Ravelonarivo tsy maintsy ho hitao zany hoe araka ny décret numéro zao araka ny décret numéro zao araka ny décret numéro zao dia tendrena ny premier ministre vaovao ora ao anatin'ilay décret ny tendrena ry aloha ry décret sandoka namana Pierre Older ka iza no anaiky olona ho tendrena amin'ny alalana décret sandoka, iza ny ministra anaiky ho tendrena amin'ny alalana décret sandoka, iza ny tafika anaiky hiaro olona zay tsy sandoka ny nanendrena azy mianjady amin'ny tompon'andraikitra malagasy maro ty fahadisoana ty adalàna nataon'Andriamatoa Jonary Mampianina ty namana Pierre Older.